Za tsy mamety tamin'ny zaza. Izay raha ambaranjoany iza haizana jiaky arivolahy masikoro arivolahy dia tsy manaingany bazy hiora aminay andaboy atoy ary ny andaboy famelomanay fo zahay tompoko tsy mila asany bazy tiliara ary tsy mila asany fanjakana anay ny riakinay mahavelo anay tompoko lazy tompoko valo rozato reto nanikreto fa nisy horohoro hoe ho sambory la voraiky tompoko sambory eto potiko tiliara manontolo fotoan'izao zany dia mbola voapirofo fa ny malagasy sy ny tany la terre dia tena mifamatotra mihitsy izany na resaka kolotsaina io na ny tantara io na amin'ny lafiny maro dia tena hoe misy le attachement le hoe fifamatorany ny malagasy sy ny tany ary tena sarotiny amin'ny mihitsy satria na mandeha aiza na aiza zany noetin'ny fiariana hoe tsy fananana na tsy fahampiana mazaka maniraka dia lasa makany am-pelezana mitady ravinahitra fa le hoe tanindrazana dia le tanindrazana io zany misy famaritana maro izy io zany hoe tena nalatsahan'ny tavony ny ray aman-dreny hoe nipoiran'ny ray aman-dreny ny razambe dia any tanindrazana dia eo zay lafin'izay fa le hoe tany hoe zay le hoe ny anarandray ohatra ny eny amin'ny faritra fovoany atsimo iny zany dia hoe ny anarandray tsy afify ny vady tsy ampangatahana zany hoe na kely na to inona ary zay le hoe faritra le hoe ny zara tany le hoe ny anarandray zay dia io zany tsy amidy io tsy sandaina fa io no maizy azy ny fianakaviana sy ny sisa zany rehetrarehetra zany dia mijery an'le tranga zany misy tranga anankiroa anaovana illustration an'ly zany dia ny tranga ny Tuliara faharoa sy ny tranga etsy Emeritsetosika distrikany Arivonimamy inona no mampifandray andreo dia samy resaka tany io tany io dia mirakitra kolotsaina mirakitra tantara mirakitra le hoe tena ny olombelona sy ny tany zany rehetrarehetra zany no mampifandray andreo toerana anankiroa ny anankiray anaovana fitrandrahana reny akibon'ny tany dia misy an'le hoe base Toliara zany trandrahana Fasimainty any amin'ny faritry Atsimo andrefana amin'ny distrikanay Toliara faharoa ny faharoa ao Meritsetosika moa zany dia isan'ny commune lehibe anankiray isan'ny commune faharoa amin'ny faritry Tasy zany raha manaraka lalam-pirenena voalohany Vadia-Tananarivo Vadia-Nalamanga zany ao zany dia misy le tetiasan'ny fanjakana anaovana le hoe tanàna vaovao Tanamasoandro moa zany no ilazana an'izy io dia io toerana io zany dia toerana ny historikalisme zany dia hoe nisy tamin'ny andro ny fanjanahantany tsy voatery zany ny taty aoriana zany nisy an'ireo totsika hoe vahiny anisan'izany ny Amerikanina nanana tompon-tany amin'iny faritra iny ary iverina zany fa izay ny taty aoriana no raisina anaovana ny asa fanorenana an'le hoe tanàna vaovao na Tanamasoandro io nisy nietsiky ny mponina tena toerana Tamimaly nidina an-dalambe lanja sorabavety ary nisy ihany koa ny faneho-kevitra maro samihafa satria dia hatramin'ny olom-boafidy tao toerana zany dia isan'andro fitenena ataona zany isan'izany ny ben'ny tanàna zany ireo soratra maro samihafa zany nentin'ny ny olona ny mponina ny vahoaka dia mikasika ny tany o zany be deabe ny resaka mandeha tsy nisy fifampiresahana tsy isy tenerana nisy ny zavatra ohatra zao tsy hita lizy dia mana velona ialo zany ny olona amin'ny lafiny anankiray lafiny faharoa ihany koa le hoe nisy fiariny teo famboleny teo mety misy maharakitra ny kolotsainy teo sy ny sisa dia mijoro zany reo olona reo dia satria rehefa jerena zany izy amin'ny lafiny anankiray dia hoe ohatra ny manohitra ve le fanaova ilay tetika asa Tanamasoandro samy lafiny faharoa hoe ahoana ihany koa ny momba an'ireo satria raha misy ny expropriation dia misy tokony hositrahana ao anatin'izany mandroso ve ny dossier mikasika an'izany expropriation zany mikasika ny indemnisation sy ny sisa mifangaro daholo zany rehetrarehetra zany zay zany lo lafiny zavatra anankiray rehefa mihaino ny fanazavana tsy ambadikatra moa zany amin'ny amborosony fanatanterahana tetika asa Tanamasoandro tamin'io moa zany misy an'le fakakevitra ny hoe isy karazana monument zany ho ajoro eny amin'izany Tanamasoandro zany dia atao safidy anankiroa na aloalo na karazana tanambokovoko ohatran'le ohatran'ny any Brésil io moa zany tsy hitantsony hoe inona ny hafaran'le hoe fakakevitra mikasika an'iny satria na le Tanamasoandro tetika asa rehefa niova toerana fanondrono zany izy io zany zao satria taty Ambotrimanjaka izy tamin'ny taona voalohany dia ny raha nahita ihany koa ny résistance ny olona tany toerana satria ny faritra anaovana an'izany dia faritra mirakitra tantara eo amin'ny lafin'ny fambolena amin'ny
resaka be tsy mitatatra sinisisa zany dia dia ino de davana toerana anankiray indray zany any eo meritra tosika io ty malina izy ary raha tena miaina ny fanehoan-kevitra ato anatin'ny lokabary ny fandomiazana anisan'izany ny be ny tanàna dia miaraka amin'ny vahoaka raha ohatra fitinina zany ary na inona koviana ho vato izy tsy miala aminareo ohatratra zany zao ny fanehoan-kevitra nitranga tao dia ho hitantsika moa zany hoe ho raisina toninindreo satria milafiny indray le hoe manohitra ny dedikasan'ny fanjakana ve izy manohitra ny fampandrosoana ve izy ho raisina tony manakorotana ve zany reo sa ahoana satria tsy lavitra zany betsa tosika izany fa itsy amin'ny 27 28 29 kilometra mialana Antananarivo renivohitra zany raha ohatra ka rifesina zany amin'ny manaraka ny lalam-pirenena Dania izy io ohatra ny efa tamin'ny herintaona nefa nisy nefa lany tamin'ny ratsy de nisy olona nijoro zany tena hoe nandamana izy io nanao ohatra marto zany hoe sady mandetika no mahay manala sady mandetika fantsika no manala fantsika de zao arefa indray le aletika indray le fantsika de zay le zavatra mitranga satria izay zany le hoe ny tetikasa dia misy ny paika zany fanaovana tetikasa satria tetikasa lehibe io zany grand projet zany rehefa grand projet ohatra indray de ialoavana fanadiadina io zany de misy fomba sy paika fanaovana zany le hoe komodo hoe ahoanany amin'ny olona reo sinisisa misy fanadiadina atao melo ary raha ohatra koa ny finandrana moa zany no resana indray raha hoe resaka impact environnemental resaka mikasika ny base tulière tsika rehefa fa raha mikasika ny teny ameritra tosika sy ny tanàna vaovao ty zany de hoe le olona zany hoe manona an'ireo firentin'ny sary na ny makety de hoe ohatra ny hitondra zavatra vaovao pôle d'attraction vaovao pôle de développement vaovao entre guillemets zany resaka hoe tanamasoandro atao any satria hoe reo ministère zany hoe karazana tanànana ministère vaovao zany satria hoe ny heverina fa mba désengorgena Antananarivo zany de ho afindrany an'io tanàna vaovao reo ministère sy ny trano bureau mpanjakana sasatsasany mba tsy lazana fa manontolo zany dia mba hanamavanana n'ilay vesatra zay na ny pression na démographique na amin'inona eto Antananarivo renivohitra de nefa ny olona zany tsy akilanetsy ohatrany hoe karazany ron'le hoe ahoana re zany falazana zany hoe ao atoerana izy nefa tsy mahalala ny tena votoatiny ny beabahan'le zavatra atao zany dia mahatsiaro izy ireo fa hoe sao de mivadika ho fanilikiliana anay amin'ny tany le zavatra eto ary ny zavatra tsy fampiarana de indraindray lasa misavorovoro zany le izy de eo zany le hoe ny olona nanao an'izay serasera sy ny communication sy nanao an'izay approche zay ve tsy naomby tao anatin'ny lisa misy resaka ambadimbadika ihany koa ka matoa ny olona tonga amina hetsika ary tsy voindray mandeha io fidirana an-dalambe io fitondrana sora-baventy sy ny resaka hoe rehefa fitinina zavatra mivoaka de ohatrany manohitra n'le zavatra atao dia misy lesoka be dehibe zany ny alohavany ny aloha ny atao hoe fanaovana tombokasa amin'ny fanaterana ny resaka tanamasoandro ty mety mbola iverenanao zay rehefa avy eo fa raha mahino ihany koa ny ameritsy tosika zany mety afaka miditra amin'ny vatany eo izy mba mitondratonda ihany koa am'izay zavatra hoe tena inona marina ny antony sy ny fototry ny zavatra resahany io fa tsy lavitra zay ihany koa ny any amin'ny resaka base tulière io zany de hoe misy tetikasa lehibe mikasika fitrandrana rena kibon'ny tany fasimainty zany io de mitovy any amin'ny QMM zany ny fasimainty eto Madagasikara de manana maro an'io sika manomboka amin'ny faritra Atsimo andrefana faritra Anosy ny any amin'ny faritra Atsimo atsinanana mahazo ny faritra Fitovinany Vadivavy marapatonga any Nalanjorova de ahitana zany fasimainty zany avokoa anantsika maro ny zavatra mipetraka zany de io le hoe ny resaka base tulière io na tulière centre misy zany nafatarana azy ihany koa de tany amin'ny andro ny tetezamita ny nahazahoana ny hoe permis anivy io tamin'ny voalohany tetezamita zany de tany amin'ny 2012 tany toanoany zany nefa nandeha nisy fiatonana izy rehefa avy eo ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao zany dia tena za mahita aloha ry zalahy nisy hetsika zany nataon'ny mponina satria hoe tonga tany toerana isy 4 vitsivitsy avy an'ny base tulière miaraka tamin'ny nandehan'olona mety hoe avy ho toerana ihany milaza fa tsy mahalala an'lisy fa ohatrany hoe hoentina niditra de nanao fanakanana an'izany ary nisy fandrahonana mihitsy hatramin'ny raha misy zavatra mitranga eto de ity tena hoe ikorotana hatramin'ny tulière renivohitry ny faritra Atsimo andrefana raha ohatra zany satria manohitra fatratra an'izany reo olona reo de ny tena hita hoe fo un problème raha ny fahitako azy am'izao fotoana zao satria ny resaka tulière
toliara sansa na ny base toliara amin'izao fotoana izao tsy hoe voandroany, tsy hoe tamin'izao fitondrana izao, fa tamin'izao fitondrana izao tao amin'ny endriny tetezamita no efa nanomboka ny genesisiny zany. Dia niato ilay izy taty amin'ny taona 9 fito amby 20 tao anatin'izany zany fitondrana Rajaonary Mampianina. Dia nisy serasera nandehibe tao anatin'izany fotoana zany satria ny mpanohitra tamin'izany fotoana zany izay lasa mpitondra ankehitriny dia niao serasera betsaka ny amin'ny tsy mampety. An'io resaka hitrandrahana ny fasimainty amin'ny faritry Toliara faharoa iny. Ny resahana daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ilay hoe tsy mampety an'io, ny loza mitatao aterak'io, holocauste, sinitsisa raha ohatra ka tanterahana zany. Ankehitriny ny mifanohitra amin'izay indray. Ny serasera mandeha toa ny fitondrana ankehitriny amin'ny hoe hampiditra vola tany amin'ny 20 miliara dolara ao anatin'ny kitapo-mbolam-panjakana zany. Fitrandahana ny fasimainty hitanterahany base toliara zany dia nomena indray ny taratasy dia ataony serasera. Eo zany le problème satria ny olona nge mba mijery ihany, ny olona ne mandinika ihany hoe ahoana ho marina reo rehefa tany amin'ny fanoherana amin'ny teny fa tsy mety io. Miteradozy io, loza mitatao io, na amin'ny tontolo iainana zany, na amin'ny lafiny ara-kolotsaina zany, na amin'ny lafiny ara-piarahamonina zany, na amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka zany, sinitsisa. Ankehitriny indray dia lasa volamena indray zany le zavatra, lasa ohatra ny mety indray le izy satria tena hoe satria eo fitondrana ka many amin'izao fotoana izao dia lasa mety indray le izy, ampidi-boly io, amorona asy io, sinitsisa zany nateraka le izy. Dia ny olona mieritreritra fa rehefa inona zany dia ahoana finareo ihany dia zay amin'ny lafiny anankiray zany ratsorina le zardania dia hoe tena ratsy toerana be le mpitondra ankehitriny zany amin'le seraserana io satria zareo ihany fony izy mbola tany amin'ny fanoherana. Da alohany tany amin'ny 2018-2017 zany dia zavatra hafa no nresahany. Fa rehefa amin'izao fotoana izao izy dia zavatra hafa indray no resahany. Dia io nge zay nge mahatonga ny olona io zay mahatonga ny olona io zany ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Very izy raha fa ohatra jerena amin'ny lafiny anankiray, fa amin'ny lafiny faharoa izy azafady fa aloha azava ny resaka fa aza mba mifahavereverezana ohatran'izany zay raha ohatra zany tsorina le aza vereverezana ohatran'izay hoe sy toninareo amin'izay mampitipity anareo ty zavatra ty. Dia io zany zao tena problema be mihitsy le hoe andefasana ho reglena amin'ny basy amatafondra fa zany le resaka base toliara satria ny fitondram-panjakana ihany koa manoloana n'le ataontsika hoe tsy firodorodon'ireo mpampiasa vola zay ho avy eto Madagasikara. Dia io zany zao nisy ny andrandraina mafy hoe mba apiditra mba iran'ny foloeny zany ny caisse de l'État. Etsakilany raha teo misy an'ireny hoe fanapahan-kevitra raisiny amerikana mikasika an'ireo tetikasa maro samihafa zay mety mahakasika ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny lafin'ny fanabeazana, ny lafin'ny tontolon'ny fambolena, any amin'ny tontolo ambanivohitra zany dia misy impact be zany satria misy resaka vola ihany koa mandeha ao anatin'ilay dia tsy maintsy jerena daholo satria miteraka fahaverezana asa ho an'ny ampahana malagasy, miteraka hoe hitombo mbola tsy fantatra ihany koa zay tranga mikasika ny agoary efa tonga ny aorianany volana septambra hoe mbola ao anatin'ny éligible ve Madagasikara mbola ibénéfician zany agoa zany rehetrarehetra zany dia mety mahatonga ny fitondram-panjakana io mikarikevitra hoe aloha ihany aloha zany ty sokafana satria ny FMI mbola tsy hita fa mihazo azy le 103 millions de dollars, ny banque mondiale la 100 millions de dollars sy ny rehetra hoe mbola karazana hoe eny ary maneho fahavononana reo ataontsika hoe mpamatsy volafa nefany reny mpamatsy volafa indrindra fa reo manana rafitra mendrika hoe banky dia ny FMI zany no tena azo lazaina fa hoe ireny no fitarika zany ao anatin'izy rehefa ny FMI zany miaprove ao anatin'ireny ataontsika hoe fanomezana tohana amin'ny lafiny aram-bola zany toa koa ny amin'ny banque mondiale amin'ny resaka aide budgétaire dia iny no manokatra varavarana ohatrany hoe antoka ho an'ireo mpamatsy volafa. Dia zay no mikaroka lalana mihitsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao aloha ry atao azy aloha dia nefany hoe ho reglena amin'ny basy amatafondra ary ve zany ohatra le tranga tsy meritra tosika sy le tranga ny Toliara ny hafa mbola tsy ferana mety zany satria resaka ny Toliara ma tsy tia zao zavatra mitranga tsika moa zany le hoe mba mipetsaka ihany namany raha miteny nyjatovo dia nitara zany mba hoe promotion anatin'ireny rafitra mety amin'ny fanjakana izy mety ivelany fanjakana hoe mba manao aloha ahoana lesy ina vavoany aminareo ohatran'izao dia eo anao maheno hoe aty an-tanàna lesy rahalahy misy andiana vahiny zany raha mieno zany dia egyptianina zany dia hoe manao prospection mety efa mihoatra lavitra n'le prospection ary le dingana any amin'ny district-ny Sakara iny district-ny Sakara zany hoe anao fambolena grande échelle dia hoe fambolena inona le saritary dia hoe fambolena mangazo dia mieritreritra anao zany egyptianina anao fambolena mangazo
amin'ny tany Vilaratany Midadasika any amin'ny distrikny Sakara zany Sakara sy ny aty amin'ny Oso moa zany mifanakaikaiky eo. De ireo zany tonga saina ihany le hoe ary zany misy base de léar hitrandrahana aty Sakara zany Ambolena Mangazo. Oui, ny Amboly Mangazo aloha zany eo ihany fa le mahina hoe district any Sakara Mangazo zany mantsy raha ny tena fahafantarana zany ingery Dany de le hoe ifaritry Vakina Karatra, ifaritry Itasy, Analamanga aty amin'ny satria ena tsy de tena mbola naheny betsaka hoe any amin'izany faritra Sakara zany nge fa anatin'ny district any Tsimandrefana. Hoe tena any zany tena mety be an'le Mangazo. Mety le izy, mety ety le izy fa ny afotsiny le ansaiko de zao. Rehefa miresaka district any Sakara ianao zany de reto ny zavatra ao an-tsaiko fotsiny voalohany ao anatin'izany district zany misy an'le gisement na gaz. Ary io efa tsy hoe mbola hoe anaovana étude ifampololotra ao ary efa mirehatra eo zany misy gazy ao anatin'izany district zany entina fandrehitra. Mety mihoatra an'izany ko misolika zany ohatra ka ataontsika lavidavitra le resaka raha izay. Eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana de misy aire protégé le misy an'le Zombotry Vobasy. Zany le hoe misy faritra rovana ao anaty matetika ny faritra rovana eto Madagasikara dia mirakitra arenan-kibon'ny tany tsy hita pesipesiana. Miresaka anao zany aty amin'iny faritra Zamena sy ny sisa de misy safira ao, misy volamena ao, ety ambony aty miresaka anao any amin'iny faritra hoe ifanadina zany amin'iny rano mafana iny de efa mitonga mitranaka fa mitsiritsirika any anatiny any satria ny axe iny mahazo any kongo mivarina makany Mananjary sy ny tsisa rehetrarehetra any volamena tsy hita pesipesiana zany de eo zany tonga saina ihany hoe tena ahoana zany misy Egyptiana ao anatina faritra tena manana arena ao anatin'le izy non seulement zany arenan-kibon'ny tany misy an'le hoe misy gaz io de manana an'le réserve ihany koa tsika zany le aire protégé misy le hoe Zombotry Vobasy zany iny le vakivakiny le lalana iny zany le hoe rehefa mandeha amin'ny faritra atsimo ianao de tena misy lalana de misy ala gauche droite izy io ao anatin'iny raha ohatra mba manana fotoana anao any amin'ny faritra atsimo nosy iny lasa be zany saika hoe misy ifandraisany amin'le samy mikorety ve zany le izy satria raha miresaka Egyptiana ianao tonga de le ansain'ny olona voalohany de hoe autoroute. Fa miresaka autoroute ianao de misy an'le orinasa Egyptiana atao samy mikorety de misy ifandraisany ve zany rehetrarehetra zany itsika io mbola ao anatin'ny investigation mbola karazana hoe tati-baovao tsotra fotsiny zany mikasika an'le hoe manovokovoka mafy mihitsy zany amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe alefa sory tsy tena ohatra ny lasa mitady vadika rouleau compresseur fotsiny le izy de hoe ho akisaka ve misy parlementaire misy olo mofidy hafa ohatra ny hery lehibe ny mpanohitra ao amin'ny parlement zany isy tianrena solonaiky sao de isa manao objection mikasika ny anaovana resaka base de léar sy ny sisa akoatrany misy ihany koa olo mofidy hafa indrindra fa mpiaradia amin'ny fitondrana mety io satria hitondra fampanosona amin'ny faritra tsy mandefa na misy serana tsambo vita eo misy lalana ao ateraky zany misy ataontsika fotodrafitrasa amina resaka sosialy sekoly hôpitaly sy ny sisa ho amorona ao anatin'izany famoronana asa maro ao ateraky lizy mbola adihevitra io ho apetratsika eo aloha zany ny fampidirana iny satria anaraka dokavitsika de miverina itondray. Manomboka eto zany no fandraisana ny antso mivantana avy aminao manana 2 minitra nao hoe izao fehezana mba ho tafita daholo ny zavatra tianao ambara de manomboka tsika io zany andao ary miaraba tompoko miarabe mahafinaritra ny fanazavana resoty fa momba le resaka tany eo Palestina io moa zany efa tsy matailatsika tsiny ny amin'izao fotoana zao azy raha tsisy zany manao de tsy mbola tiny fa raha olona lafaka misitaka de zavatra ray ampoiny any azy de hoe za zavatra tsetika saray afara de raha tsisy misy deotany tsy manana an'zareo kanefa tsy matailatsika tsiny fa napetaka kely zao le maly natany hoe varina be fitarana fiarahamonina anakiteo mitafika nefa jereo Madagasikara arinay salia manofa tsy misy tiazika siny tsy hoe ahoana tia mena zao zany zany varina fotsy midery izy de anafanamina ny miaramina nefa mahona fa fanamina vahoaka ny anahoany vahoaka de ty ohatrany aty amin'io zany dramo lazaina le resaka jiramo hoe mety fisiny zany le tamin'an'ireny efa bolana zany
afarany tena mahatsikaiky amin'io resaka hoe raha misy olona mitaraina amin'ilay hoe tsy tonga ny rano eto tany rivo renivohitra dia misy tompona andraikitra amin'ny androm-panjakana dia masamy teny hoe nareo vombazao fa ny any androy ary amam-bolana tsisy rano tsy mitaraina toy izany fa mahita vaolana dia hoe fiemorana ve zany tena tian'le olona tsy ohatrany tena tsy azoko hoe tena olona mpitondra fanjakana zany ry Dani hoe tena ny any androy ary amam-bolana tsisy rano dia nenareo vao mba ray andro roa andro kely natara atom-pamattaran'andro ny tsisy rano dia nainaina be sahala amin'inona dia zay tena ahoana mihitsy ary za mba fomba fieverana zany zay hoe fitiavana malina ny nanana biby lava dia zay hoe fitiavana pirina ny nanana tsoboboka dia ohatrany hoe te mitady tany mareny an'irena mpangady ve miarabe manao any lasy ianao dia ohatra zay koa le hoe amin'izao fotoana zao zany dia hoe mbola milahatra rano milahatra ianao akavolanao any amin'ny banky filalana be tsy fankahitana milahatra zany efa tsy efa te handingana leo mitondra karine ianao mbola milahatra eny amin'ny fokotany rehefa misy zavatra tena mihemitra rangatsika za amin'izay mbola katita zany ny antany amin'ny taona 20 tany misy an'io mandahatra vato eny amin'ny fokotany rehefa ilabary zany sy dia miverina zany aty amin'ny taona 425 tena tsy haiko zany na fiamorana na fandrosoana aloha miaraba tompoko mandroso mihemitra miaraba ye miaraba efa tonga ianao efa tafiditra ianao tsinjaray kelitsika aloha le fotoana ary mba ahafahany hafa miditra ihany koa ndrasantsika teo mikasika an'le hoe inona ny zavatra hitranga zany zao hoe vahana amin'ny kery sa ao anatina fifampidiniana ny zavatra mitranga zany ohatran'le mieritry atosika sy le any atio le ara-deux teo satria raha ny zanadrika moa zany reo vezo le hoe mivelona mijono miendrika sy ny sisa tena isan'ny hoe tena manao opposition amin'ity le resaka base nucléaire ity za aloha tsy ho gaga mihitsy raha isy renfort avy aty amin'ny faritra hafa ivelan'ny faritra tsy mandrefana ho avy any zany ry Dani rehefa tonga ny renfort dia ifanenjakenjany eo zany raha ny faneho-kevitry ny zanadrika aloha zany hoe raha misy ray amindreo sanadrika voasambotra dia io tsy vita moramora zany io dia tena hoe eo aloha zany isan'ny lafiny anankiray satria ny fanjakana ihany koa rehefa mihaino faneho-kevitra andro tompon'andraikitra maro samihafa ny chef d'institution sy ny sisa hoe
tsy vahoaka resy inona moa zany le filaza tamin'iny hoe miaramila toetra miaramila eo ihany koa le hoe tsy mifandrifindrefina ohatrohatran'izany de io hitatsika eo moa zany notoyany hoe anahoana le izy amin'izany hoe noavy ny zavatra mitranga any amin'iny fatry tolera faharoa iny fa misy antsy aloha vonina mbaty eo de raisitsika izy de manohy ihany miaraba tompoko manahoana ento tafiditra anao io anaty tsika mihitsy ny tsy azoko iagna ilay olona mpanolotra mihitsy ny tsy azoko iagna eritrereto aty atapon'ny olombe misy eritreritra mpanofa tany amin'ilay koreanina taty ina fidiody reny nanararotanazy hoe amito ravalmanana amin'ny vahiny tany fanazavany ekebetsesika momba ny base juliary tena zavatra tsy azo atao mihitsy zany tokony hitandraka anao inona tokony hoe famaizanao amin'le inona tokony ataonao hoe fanananao io manko ny teneniko rehefa mbanamelakelatra izy cent-quatre-vingt milliards moa no azo andrataina 180 milliards teto là amin'ny 2038 nga de izao efa hoe midina amin'iny daholo zany miadia amin'ny base juliary de mbola hoe makaizany any zany de eto amin'ny tany firenena any fanazavana zay nitan'le député de tena tsy manana misy tika hoe ampany tany iainandromilale milliard eto raha ohatra ka mandeha fitandrahany ary ny zava-kely tena le raha nosotrona ao anatin'le faritra raha vo mitrandraka an'io ary izy raha vo mitrandraka an'io de tonga kely lavaka de hitany de faiko hoe ahoana mitsy zany tena azypesaka tika io manko ny zareo rehefa zareo no misiko de voromanga fa rehefa ianao no misiko de vorodonga de io tetehan'zareo ndray misy vola ndray zay nge le fa nanaovantsika fampatsaivana teo hoe raha nisy tarikan'izany hoe toliary santsana base toliary zany efa tany amin'ny androny transition zany hoe fanarakaraka eo izy zany tsy le projet soalala le hoe fiany soalala fanarakaraka atao satria tamin'ny andro transition daholo zany de tamin'ny fitondrany Rajaonarimampianina ny opposition tamin'izany fotoana zany zay lasa mpitondra ankehitriny de isan'ny hafa mihitsy ny serasera andresahany ary nampiantona an'io zavatra io zany de am'izao fotoana zao izy zegny le izy hoe tena ratsy toerana be mihitsy ny ankehitriny zany am'le zay lafina ratserasera zay amin'io ary zay mahatonga ny olona io hoe misy raha tsy mazavazava donc ao misy raha tsy mazavazava donc ao ny olona tonga de angena be mihitsy manao raccourci izy hoe nga nisy resabola tapoka zany tany ambadika any no mahatonga zany hoe amaly nareo mandà de ankehitriny nareo lasa manaiky eo anatin'le izy da aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao manahoana ny zavatra tiako tenenina de mikasika ny fisambolenisy Madagasikara sy ny tany io zao zany ty vaky boridaboridanario ty amin'ny tena tany indray misy akingeky amanjeny ohatrandrafozany ndray zao de efa nanozona ny tana mihitsy ny tsy ampiasa ny teka fanafazezika sy mikio mihitsy amin'ny taniny satria nahoana ty Madagasikara ty ve zany amidy amin'ny fomba manaraka penitra sy miatsy tena ndray vaky ny boridaborida de ampiasa zezika sy miky de rehefa aveo tsy maintsy andeha vozony eo zany ohatra mamboly voatabia na anana de potika le tany kavo ty zezika eo vidiny de tsy afaka mamokatra ianao fa eo ny taninao faty eo ny firenenako zao sasany ako zao fa tsy mividy zavatra vokatra avy amin'ny produit chimique atsony de manino eto Madagasikara mbola atao an'io sak efa potika indray ny tanimbarinyolona sy ny tanin'olona ka tsy mamokatra de vidiny zareo enjany de anaova am'vidinina sorinasy de zay ve zany ny tanjony ho andevozona daholo ny vahoaka malagasy amin'ny orinasa ny enjany satria zay sisa mivahaolana de zay ve zany ny tanjony de manorina asa de tsy maintsy mandroso de ohatr'izany koa ny base juliary io koa zany potena koa ny tany de anjakany zareo enjany miala daholo ny vahoaka de avy eo andevozona fotsiny eo indray satria tsy mahita le mikaka mavaky masaka io zany mitosika fameny manaraka penitra be
ny anana volena vokatra amin'ireny engeka mahasiso andrahoy elon'ilay tsoka azo iainana ao an-dakozia ny trano andrahoy mipetsaiky tsy azo iainana dia zany zany ny atao eto nefa ny olona zao fa tsy mihinana ny sakafo volena amin'ireny tsony fa miaina amin'ny zezika natoraly dia maninona ny tany malagasy ny atao ohatr'izany rehefa tiana chomide nama dia tonga dia amin'ny mihitsiny amin'ny direct amin'ny an'ilay mpanan-karena amerikanina dia aleo dia mba lasa amerikanina tsola mba mistilitily amin'ny teny anglisy fa tena leobe za veny tsy maintsy mandroso sady tena tondrana ny rano tsetevana ny tatatra dibo-dranon'olona dia mivarotra amin'ny taniny ko dia lasa anareo daholo dia makaizy izy moa zany misy an'le hoe ahoanany amintsika ity i Madagasikara io taloha ny tena anarany zany a de hoe Saint Laurent mety misy hoe aza mamoriporony eo ianao Brito Saint Laurent amin'ny ahoana fa Madagasikara aloha zao ny resaka de Madagasikara maninona tsika miresaka an'izany tsika hoe tena tsika koa zany mila mametraka fanontaniana amin'ny tena tsika tsiraray avy ny citoyen zany ahoana mihitsy ny amintsika ity itsika ity ve zany dia atao lakanjezy hoetindrika fotsiny any dia any fa tena tsy anana fototra mihitsy hoe ahoana toan'ilay faketindrika tsy izay zany le zavatra mandeha aloha mba ataoko lakanjejo mba mihajahaja kely zany le izy lakana taratasy dia izay zany le satria tena mba misy any atao hoe sehatra isy fanakalozana na amin'ny samy manam-pahaizana na ny anivon'ny fokotany mba midinidinika ny hoe mba mila mijoro mandray andraikitra ny olo-pirenena dia misy sehatra sy ambara tonga ny zavatra maro samihafa afahana manatateraka an'izany fotoanana fifidianana ny fotoanany fifidianana na ny fifidianana no amaritany hoe androso na tsy androso ny faritra na commune na le firenena anankiray eo nge zany dia fahitana an'le izy de ohatran'le lasa miverina amin'ny zavatra efa nitranga moa zany tsika fa hoe ny zavatra rehetra niseho tamin'izay raha hoe voandriamantsika tsika nanao fifidianana na indroa tsika nanao fifidianana dia mety hoe tratrany fitaka fa efa tsy nahitriko hoe hatramin'ny taonany sy ny verenan'ny fahaleovantena mety efa maromaro ihany ny fifidianana totoza teto Madagasikara ary samy nahita hoe taorianan'le zavatra ity dia zao nitranga niseho taorianan'le fifidianana dia zao dia tsy nahavita ny sitona lesona mihitsy mba ahafahana hoe voatra zany tsika dia tsy akoatra ny fifidianana dia misy ny hoe hetsy-bahoaka na tolom-bahoaka tsy haiko izay kalifikatif nahafahana namaritra an'le izy dia efa firy koa nisy raha latsaka nisy ain'olona nafoy malagasy ireo zay tsisy dia mipetraka ny fanontaniana nitondra inona ho an'ny Madagasikara zany no izao dia eo zany tsika le hoe mbola izao ihany tiana mbola izao ihany sika ity dia nitaraindraina dia mimenimenina dia mamerina andreo zavatra zao taloha raisiny ianao miarahaba to manao any eny ary efa misy ndray vo mianavaratra hoe any amin'ny mity misy zany sakatiza io zao any olona naram-pifidiana resaka pinja ny resaka io ny resaka dia eto Antananarivo amin'ny toerana tenenina sao dia mba afa-mba ihany moa tsy mahazo ratsy dia tetra hoe tsy eritreritana ny fivolana tsy mahazo ratsy mba ihany moa tapaka dia miesitra hoe ny olona tsy mijiry fa petrolina ny dia problema ohatr'izany zany miainana dia mamaiky an'izany mety zany nefa le sosialim-bahoaka mihitsy amin'ny ankapobeny efa tena mikorotana mony ambany dia tonga amin'ny eritenena hoe sao dia mitondra amin'ny Madagasikara amin'ny ampahan'olona vitsivitsy ary le mpitondra ka le olona metseneny amin'ny randrofasy metiny dia hoe tsy misy olona maty fa tena mamasa saina amin'ny eritreritran'izany le problème le efa beta dia efa mihitatra dia zavatra tenenina rehetra tsisy mandeha dia zao manadikena amin'hoe tsy voateran'ny setrokeky hoe nizaniza dia resaka amin'ny tena izany araha mahafantatra ny zavatra nitsanga teny zavatra hafa ny teny zay no amin'izao eny ary eo ampiandrasana an'le anina ihany koa zany mandeha koa ny serasera io koa tonga dia gauche droite mihitsy koa le izy ry zalahy le hoe manahoana le kianja mibary tao aorian'ny fitsiriana nataon'dre expert ankafo zany le hoe tena miandry an'le aloha masina juge hafa ihany koa miandry an'le homologation zasa zao tena fahitako le dia hoe tena tsisy mahazo amin'ny teny eo zay zany aloha tena fezany fotona fanjakana mihitsy hoe tena lao miandry ny tena version officielle mikasika an'le homologation en général zavatra fantatra
de hoe rehefa isy lalao satria mbola misy lalao irasam-pirenena vitsivitsy voatapitra zany le am'le hoe qualification makany mondial moa zany zao le resahany io de io misy lisitra anakianja hoe reto daholo ny kianja afaka mandray lalao irasam-pirenena ho anatin'ireo ataontsika hoe andro fahafiry zany zao faefatra sy fahadimy sa fahadimy sy fahaenina satria lalao anakoro mbola ohatretsika zany lalao am Ghana sy lalao am Centrafrique de io zany efa misy lisitra satria afaka ray volana mahery eo zany de efa ho avy zany lalao zany efa misy lisitra anakianja efa tokony voaka zany hoe reto daholo ny kianja afaka mandray an'izany lalao resam-pirenena zany atria aloha zany mbola tsy ao ambany maso io lisitra io mety efa any ambadika any le satria nisy famoambo vao nandeha mahala zay niteraka polémika be ny amin'ny hoe homologué tsy homologué ny hoe tsy ao anatin'ny lisitra tsy ao anatin'ny lisitra le ao anatin'le lisitra ny lalao ny etsy mamasina de ny fitondram-panjakana moa zany hoe ny FMF zany zay kosa aloha ny rariny sy ny tokony izy any le hoe ny fédération malagasy ny baolina kitra mila mamoaka an'le vaovao satria zareo moa zany isany hoe marika voalohany manoloana zany tranga rehetrarehetra zany fa de ny olona moa zany manoloana ny ahatsevanana de tsy ela mihitsy izy hoe raha ny vaovao andrasana aminareo nge manahirana be le izy fa ndao raisina ny antso manaraka miaramba tompoko ny antso tapaka fa ny SMS ny tonga zany zao ny avany ahoana sy tena zay avy aty merci atosika ozy jalo mimponina fa tototra daholo ny tambary ny tarina any amin'ny tanin'olona le projet tsy tetika asa-panjakana raisina ny antso aloha miaraba atao mambankely fa efa voaray ianao manao any salama ena ary zao raha nga izy ty resaka renaka vonin-tany ty io dia vavantatra fa arinan'ny mentanany amponina rehetrarehetra ao amin'ny firenena io tsy ohatrany hoe ovy de amborena androany de lasa mitombo raha pitsy fa io zay lasa ao de tsisy famerony tsy nefa jereo firy zay ny arenaka vonin-tany fa vokatra efa amizay jereo fotsiny le solana reny sy ny karazany nakaizany firenena vao may ny emotra de mbola nefa kely sisa-tanana io zany de mbola entientina koa ohatr'izay de hoe zany amin'ny taranaka fara mandinitsika reo etoreto fa raha reo tambary ny olona lasa mivahiny reo fotsiny era de reo filmy etantanina manodidina fa nakaiza zao firenena sy miponina manodidina vao may me mahantra ihany atao mba hoanatra ho ansita zay zavatry zay fa raha resaka renaka vonin-tany ohatran'ireny ny tena tsara tokony ahoditsika tatoerana mihitsy zany zay vao alefa zay tena tokony azahoana tombontsoa fa raha tonga de hoe alefa amin'ny bolonga be io fitako ina foantrina misy teto ny eo lavo firenena tsy mandroso atramina bois de rose ninino kisa sady mijista ny arena sy ny firenena eto amitsika vao may meritra de ho izy ny taranaka faramadina tena mila mandika sy meriteta io tsy ohatrany hoe amilena zany tomborabisa ie zay mihitsy igny le hoe mba mila resaka valeur ajoutée zay moa le misy transformation tokony misy industrie de transformation asa hoe mety manahoana zare tokony re satria hoe hoaorina ny vato le orinasa fandrendrehana volamena zay zany le izy ao anatin'le tetikasa nge zany tonton hoe le volamena io zany manomboko zao de tsy hoe zao moa zany satria mbola tsy maintsy anaovana pose de première pierre de tsy maintsy mbola asina le maquette be sy ny etsetra kosa angamba ny fanaovana an'le hoe tombokasa fanaovana an'le satria isany tanterahana zany raha ny tokony izy amin'ity taony ity le fanorenana an'ilay orinasa zay anao an'le hoe fandrendrehana volamena fa tsy le ohatran'le mba hisoroana zany ampianana le hémorragie iny le hémorragie de mandeha foana volamena azadiny fa ny ladoano zany de isany azo akasitrahana fa isany aingam-piasa be de nahazo mari-pakasitrahana izy zany mikasika an'izany ao anatin'le miasa amin'ireo seranana zay misy ivezivezen'ny mponina latsaky ny ray tapitrisa eo zamolana zany de anisany ao anatin'izany sokady zany ny seranam-piaramanidina resam-pirenena enivato de nahazo fakasitrahana zany ladoany malagasy fa aingam-piasa be ao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany nofamena zany mba zaraina ihany aloha le vaovao fa sao de lazain'ny olona eny anareo koa zany de negativa foana tsy nga negatif zay moa le zava-misy zay le zava-misy de fotsiny zay tsy minday fe fotsiny zavatra resahana hoe fitana-panjakana de manana zany tetikasa zany de resahana etokoko etokony ny fitrandrahana volamena le petite mine zany ry zala nga moa zany nisy fiatoana mihitsy na nisy covid to na tsisy covid fa misy mpitrandraka daholo any rehetrany fa ty kosa mba fanamariana kely nge zany ahoana tokony zao nanaovana fampita zany zao ry dani hoe nisy orinasa sinoa
nikasa anao fitrandrahana amin'ny fomba moderna kokoa zany, mampiasa fitaovana vavety fitrandrahana volamena tsy lavitra tetsia, satria afakafaka nimeritsy ato zao de misy an'le hoe somamanina eo zany, mbola mandalo kely anarivo mamy zany de mbola andrefandrefana kely eo de tonga ny somamanina, efa installé teny daholo ny fitaovana ny engin, efa nanao